Bitubitsu malia telo, kubukubuka puka tamata, lukanda dimindrai tilete. Bitubitsu malia telo, kubukubuka puka tamata, sunatolana araloka. Mishnin jaratu vavi, yakanzu manga marainu. Ilamba balaga, akavukeli, rausgas yawanatipolo, Sao Camero, Sabararata, Yarare Tenemurnala, Titicidele, Andumeva, Sankitanamanga, Yenenone, Mishnin Jaratu Vavi, Monatampu Kunifia Danana, Vali Ateno, Apunga Tapaga, Luga, Sugar, Tayanone, Vida Namulone, Babupi Nupita, Ipulurani, Nupi Nupi, Chitua, Chupita, Jarikalu, Yela Saira Lumia. Aunzaku rababianza Kayuni rutsa kamanadi Itarituru ni ila sikini Kiatuni andone refarefa Tika tukalo na ira ira Oma pipela na Isatue Rapa Masunu Mamu Tuwazi Majaruni Madreza Machiar tua finu manana Efa uremtika situita Iti mintana Inu watauna Zarufasana Ramamai Dia me fanoto Nello adoro E tungo bianche da tungo bate Se ne tungo fola Dava bianca Santa terra la savana I fanozca tutte tesa I fanno esani alle chiedi E fa qui Aprendo poi da Giriano Marrai E dopo Ianera, miarabantsika rehetra amin'izao arivarivo zao, miala tsiny tena hifonana amin'ny fahatarana satria tena tsy moramora manomana ary mikarakara ny fandaharana ohatran'ity satria zavatra tena lehibe loatra ilay izy ary tsy afenina fa ny olona saina koa tsy hoe olona maivamaivandanja fa olona expert mpampianatra any Moscou amina université ary manana ny maizy azy amin'ny resaka expertise amina andaony olona zay komitsika kely hoe Andriamatoa Mahazaka solofina tenaina no invitentsika rehefa avy eo spécialiste izy amina resaka ino izy teo en négociation zany conflictologie politique ethnopolitologue mianatra momba ny archéologie histoire science politique zany rehetra zany tao amin'ny université de l'amitié izy moa nanazava azy rehefa avy eo fa izy koa manana spécialité amin'ny resaka relations internationales
ary indrindrindrindra amin'ny resaka hoe diplomatika, relation diplomatika satria nianatra tao amin'ny université amin'ny resaka foreign affairs of Russian Federation izy. Any Moscou izy no mipetraka ary araky ny lazaiko teo hoe mpampianatra izy. Mandra-piomako matsika kely de andefa hira anankiray aho. Ity hira ity tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana de tsy azo nalefa. Tsy fantako ny antony, mety hisy afaka hanazava an'izany rehefa avy eo fa tamin'ny androny Andriamatoa Tsiranana Philibert de tsy azo nalefa ity hira ity. Ndahoary. Iparavero tsitsara, sarino fono misy mitary, inonde, balaza. Naonenao, lutumane, naonare, inonde, balaza. Iparavero tsitsara, sarino fono misy mitary, inonde, balaza. Zitali sanati mi firenegu viaggia da bunzel Naonenao, lutumane, naonare, inonde, balaza. Iparavero tsitsara, sarino fono misy mitary, inonde, balaza. Vitave Terunirami chiurina Luve Zitali sanati mi firenegu mi chiaggia da bunzel mi tundaie Elivao Hosanna.
Nyanzara Taracha. Nahoana ianao no tomany ary rehefa tena inoana tokoa ny tonony dia tena normal ihany raha tsy nandeha tamin'izany, ay tamin'izany kay dia efa mba nisy ihany, efa nisy ny didy-jadona nefa na izany na izany aloha tsy haferina fa tamin'izany ny tena mbola tanora, aleo aloha hidino ity bokotra ity fa ohatran'ny boridana loatra ilay tratra, sao dia tratran'ny zesta eto nefany fahasalamana tsy maharaka. Arabany daholo tsika rehetra toko fahasalamana daholo, akory aby tsika any, tsaratsara tsy mbakaina isika rehetra. Ampiditra ny vahiny avy hatrany tsika satria androany zany tsika dia hiresaka momba ny bon aloha ampidiritsika izy dia ataoko ny introduction avy eo. Faly miarabanao ny akama Manzaka. Faly miaraba ny akama Flery. Ya. Faly mifampitafa indray amin'ity androany ity. Fandroany amin'izao zany tsika no fanakalo-hevitra. Fahatelony amin'izao fanakalozan-kevitra ara-tsaina. Zay zany no azo ilazaina azy fa tsy araka ny torapo amin'ny ankapobeny satria misy mandika mantsy hoe malagasy olo mifo indrindra amin'ny fanaovana karazana ady-hevitra. Miala amin'izay mihitsy zany tsika hoe ahoana no hanaovana ady-hevitra ara-tsiantifika, ara-tsaina amin'ny ankapobeny dia faly amin'ny fanasana tafatsidinika amin'ity andro hariva ity. Eny ary. Aza vaky kely angambany ny inty izy teo ny fomba hitondrantsika ny androany tsy ady-hevitra fa famelabelara-kevitra. Famelabelara-kevitra zay. Ary ny fampizarantsika roa lahy, tsika amin'ny rahalahy ny famelabelarana entin'eto. Zany hoe miezaka mihitsy tsika zany tsy fandona ny hevitra fa fameno ary manao approche la plus large possible et moins scientifique on va dire satria raha vao hanao zavatra scientifique be tsika dia za zao ny tena nahatarana dia tena nitady document tena hoe ahafahany rehetrarehetra mahazo ny zavatra tenenitsika satria marina aloha fa ambony be ny niveau ny opinion manaraka antsika eto, tsy haferina zany. Fahana izany ara tony ihany koa tsara misy afaka manana accessibilité intellectuelle amin'le zavatra ho tenenitsika eto ny be sy ny maro. Ary zay le tena nanahirana an'le mikarakara an'le satria le document rehetrarehetra tena teknika be dia be daholo ary raha ohatra fotsiny zao tsika hiresaka an'izany atao hoe fission dia tena sura fa be dia be ny tsy ahazo an'izany dia voatery tsy maintsy nidina ambany dia ambany zany tsika amin'ny rahalahy ao anatin'le terminologie na le teny amaritana an'le zavatra ho tenenitsika eto ho beaucoup plus terre à terre on va dire. Zay angamba ny ilazako azy satria raha mijery ny parcours na ny background zany na ny formation nataony akamatsika eto dia zavatra be dia be ny ilana azy ary zay mihitsy ny safidianana azy satria hoe raha misy ny olona amin'izao fotoan'izao akaiky ahy sy akamako dia mahazaka solofina tenenina mipetraka any Moscou, manana lucidité intellectuelle tsara izy anazava ary ny fampizara sao dia misy manko olona aveo hiteny hoe i Manzaka solofina tenenina pro-russe
Fleurir Kotomalala pro-OTAN na hoe pro-BRICS rahalahy mahazaka zany tsy izay le izy fa ny fampizarainay anankiroa ny fomba anaovana famelabelarana eto hoe izy no tena mahay an'izany atao hoe URSS na Rosianina amin'izao fotoana izao, de raha lazaiko ato zao hoe sady négociateur izy no chercheur amin'ny resaka hoe conflictologie politique ary ethnopolitologue koa izy tsy n'importe qui zany, ary niveauan'ny akama dia docteur. Donc tokony voalohany indrindra aloha eniboninahitra ny malagasy manana anao, ary indrindra eniboninahitra koa ny fandaharana andao sahy mandray anao eto amin'ity fandaharana ity. Manana koa izy ny diplôme ambony amin'ny resaka relations internationales amina dikan'ny relation internationale zay manko be dia be ny tsy mahalala fa tafiditra anatin'izany koa ny resaka stratégie sy ny karazany zany ny ka eo ny idirantsika amin'ilay hoe resaka dissuasion sy azafady tompoko, dissuasion sy influence sy dissuasion. Raha tonga de ampitaiko le izy ho zaraintsika telo mazava tsara zany, telo na efatra eo zany ny fandaharantsika androany, ka tsy hisy hoa ny fanontaniana fa anjaranareo ho any ambadika any zany mety anontany any ny akama satria izy amin'ny maha-chercheur azy betsaka ny tsy fantatritsika momba an'izany atao hoe atraiza marina na fluentsika ho anareo zay mety tsy manao recherche na s'informer amin'ny resaka an'izany atao hoe capacité d'influence et capacité de dissuasion russe zany na ny BRICS dia hiainga amina phase historique averetsika, zany hoe avaiza ny origine sy ny fondement ny indianina zany atao hoe rosianina zany, avaiza ny origine sy ny fondement ny indianina zany hoe influence na dissuasion amerikanina zany, satria aza adiny fa ny mitarika ao anatin'ny OTAN zany de ny amerikanina, ny mitarika ao amin'ny BRICS amin'izao fotoana izao dia ny rosianina. De faharoa, inona aby ny karazana fisehoany izany influence sy izany dissuasion zany au niveau mondial sy ny amin'ny fifandraisana amin'izao tontolo izao. Fahatelo, ahoana ny tokony fihetsika na fitondrana ny fifandraisan'ny pays en voie de développement na en développement fiteny azy moa zany amin'izao fotoana izao par rapport amin'izay le force anankiroa zay, tandremo fa mbola tsy afaka miteny tsika zany zay aloha zao de efa teknika be anankiray ary ho gaga nareo tsy maintsy hazavain'ny akama mahazaka eto zany hoe mbola tsy tafiditra tsara ao anatin'ny bipolarisation tsika amin'izao fotoana izao, fa mbola ao anatin'ny multipolarisation. Tsy maintsy hazavaina amintsika zany satria ity fandaharana ity zany de tena natao hoe à 80% anoroana lalana ny opinion intellectuelle zay lasa ohatran'ny hoe kamo, lasa variana amin'ny fitadiavana kanefa misy zavatra tena hoe hisy fiovana raha ohatra tsy mipaoka zao tontolo izao eo anatrehan'ny firenena rehetrarehetra amin'ny fifandraisana, na moa no miteny hoe nouvel ordre mondial, mbola tsy hiditra amin'izay tsika amin'rahalahy namana ny akama mahazaka, de any amin'ny farany zany après an'izay hoe fifandraisana ny fomba hitondrany ny firenena andalam-pandrosoana zany na ampandrosoana amin'ny fifandraisana amin'ireo le firenena matanjaka be ireo zay ao anatin'ny ady tena hoe amin'ny satria amiko raha ny ahy fotsiny zany ohatran'ny karazana hoe le Ukraine no lasa motif fa ny ady tena ambadika zay ny tena misy hoe ady ngeda be satria misy
zavatra tokony apetraka amin'ny toerana tokony isy azy amin'ny rarahan'ny fifandraisana eran'izao tontolo zao satria misy karazany ihany hoe ninona lazaina misy mitanila le izy any amin'ny fahefatra tsika zany telo fahefatra manazava tsara ny hoe ino ty izy teo manazava ny hoe inona no tokony position'ny firenena malagasy zany ao anatin'io zavatra mitrango io ary satria manko misy ny resaka zany am'izao fotoan'izao hoe non alignement positif où l'Afrique ne sera plus la terre de la guerre froide ozy nga Macky Sall izy moa Macky Sall izy ny filohan'ny Union africaine am'izao fotoan'izao izay daholo ve ny hevitry ny Union africaine sa hevitra sous influence koa zay économique sy sous influence dissuasive. Izay angambany ny introduction nataoko avy aty à Paris ny ankamahamahazaka ianao afaka mandray fitenenana manana 10 minitra, 9 minitra ohatran'izay nitenenako zay koa ianao rahalahy. Alefa. Satra betsaka kamafilere amin'ny fitenenana tsy misy madilana ho tetenina ohatsy izy ny fitenenany malagasy amin'ny zavatra lazainao zay zavatra tiako fitinina fotsiny zany amin'ny ankapobeny arak'izay parcours zay de fitiniko fotsiny hoe politologue ny tena diplomate ihany koa satria ny atao hoe diplomate tsy poste diplomatique hoe amin'ny maefa le zavatra niratovinao amin'ny alalan'ny famolavolana fanahy satria atao hoe diplomatie de fanahy satria ny tanjon'ny diplomatie de ny tsisy miady ataontsika hoe mandravina an'ireo disadisa rehetrarehetra misy amina firenena sy ny atao amin'izao tontolo zao amin'ny ankapobeny dia anatin'izay sehatra zay ny tena satria tena zany tsy resaka ambo no ilazana an'izany fa anisan'ny malagasy voalohany navoaka ny akademia diplomatique any Rosiana anisan'ny faly ihany koa ny tena zany nahazo an'izay fampianarana zay nitsongaina tanaty maro anisan'ny malagasy satria anisan'ny akademia diplomatique tranainy indrindra eto amin'izao tontolo zao ny akademia diplomatique ny MAERUS amin'ny ankapobeny 20 taona mahery zay nisiny zay ny ataoko hoe resaka ara-panahy ny diplomatie satria misy an'ny akademia diplomatique any Vienne any Autriche io koa zany namoaka namolavola olona maro anisan'ny gasy tsy vitsy koa no navoaka an'izany akademia diplomatique any Vienne zany indrindra ireo diplomate avy any Occident amin'ny ankapobeny nefa roa miara-miasa satria zay le sehatra ara-panahy amin'ilay diplomatie hoe miara-miasa foana ry zareo Orient, Occident amin'ny ankapobeny amina resaka fampianarana ohatr'izay zay ray entinao politologue koa ny tena satria zay no anisan'ny nanaovako thèse de doctorat amin'ny ankapobeny anisan'ny manana problème na entinao politika firenena maro eto amin'izao tontolo zao États-Unis anisany, Russie anisany, France anisany, Madagascar koa anisany zay mahatonga Madagascar hoe somary mandry fotsiny le izy fa na hoela na hoaingana zany afaka misy mikitika reny misy facteur anatiny facteur ivelany le facteur interne facteur externe amin'ny hoe fikitiana ny resaka mikasika ny entinao politika amin'ny ankapobeny tsy resaka hiditra lalina amin'izay tsika fa anisan'ny tiako ambara fotsiny zany zay hoe zava-baovao zany zay le spécialité zay satria zareo Amerikanina anisan'ny namorona an'izay tamin'ny les années 80 nisan'ireo politologue Horowitz nisan'ny ataontsika hoe misy rangahy malaza be politologue américaine Lewis Coser nisan'ny conflictologue reo olona reo entinao politologue indrindra dia tsy maintsy milaza kely an'izay amin'ny ankapobeny resaka tsika mikasika ny zava-misy eto amin'izao tontolo zao resaka zany tsika mikasika na puissance vao miteny tsika resaka ady dia fampisehoana puissance mantsy zany
na hoe miresaka tsika eto zany hoe na miresaka dissuasion, influence, fampisehoana puissance zany hoe iza no tena influent, iza no mandrangaranga ny dissuasion amin'ny dans tous les plans izy ny frantsay amin'ny ankapobeny iresaka an'izay tsika amin'ny ankapobeny misy koa zany te ampivoatra ny hoe misy ny atao hoe kratologie zany le hoe kratos resaka pouvoir puissance, kratologie science misy an'izay atao anatin'ny politologie ato anisan'ny malagasy na azo an'izay fampianarana zay science de puissance hoe rehefa inona izy démocratie, rehefa inona izy bureaucratie, rehefa inona izy ohatra aristocratie ohatra fotsiny zany reny zavatra reny zany puissance ny amin'ny ankapobeny anatin'le fiarahamonina midomina zany amin'ny ankapobeny iresaka tsika momba ny multipolarité na multipolarisation amin'ny ankapobeny satria ny angan'izao tontolo zao avy any amin'ny guerre froide bipolaire rava iny natonga nyty ady ty dia ny tsy faneken'ny Russie sy Chine amin'ny ankapobeny sy ireo firenena hafa an'le hoe unipolaire satria sakanao an'izay zany États-Unis amin'ny ankapobeny zay mihitsy le base niangany le nouvel ordre mondial tamin'ny 1992 satria rehefa miresaka karazana scientifique ohatra zao tsika zany tsy maintsy miainga amin'ny contexte historique amin'le introduction amin'le resaka ara-tantara avaiza ny andohan'ity zava-misy eto amin'izao tontolo zao ty miainga avy any amin'ny guerre froide tsika bipolaire n'izao tontolo zao hitantsika ny zavatra misy tamin'izany andeha anandrana i États-Unis sy ny OTAN sy ireo firenena miaraka aminy amin'ny ankapobeny ho atao anaty arina ray zao tontolo zao na le atao hoe unipolaire na le nouvel ordre mondial miezaka ny olona satria psychologie mifandray foana psychologie politique sy ny zava-misy mitovy ny psychologie-ny olombelona ihany ny zavatra misy na le comportement de l'état na le hoe comportementaliste zany io mitovy ihany ny fomba fisainana zany anatin'le fiarahamonina hoe misy olona anankiray matanjaka dia ohatran'iny le olona sasany satria tsy anaikan'le domination mihitsy karaka foana zany ahoana ny andavonan'le hery anankiray misy tady domine dia zay zany mahatonga nyty ady ty andraban'le unipolarité fa lasa multipolaire tsika zao zay mahatonga an'ireny vaovao hitantsika reny hoe misy an'le rangahy zany idéologue russe io hitantsika tamin'ny vaovao maty le zanany i Alexandre Dugin maty tamina resaka attentat resaka acte terrorisme zany teto Moscou zanak'io rangahy io rangahy io ny idéologue ny multipolarité satria nanoratra boky an'izany mihitsy izy misy foana ny olona tsongaina manampahaizana anisan'ny sazin'ny occidentaux io rangahy io satria marina ny théorie amin'ny ankapobeny manorotsoritra izy ho aiza koa izao tontolo zao satria maro manorotsoritra an'izay ny Amerikanina zao ataontsika hoe ao anatin'le think tank misy an'le hoe Stratford na le hoe strategic forecast misy an'izay zany strategic forecast zay hoe prévision an'ny Amerikanina no avin'izao tontolo zao tanatin'ny 100 ans dia nanoratra an'izay boky zay io rangahy io hoe mbola hidomina foana États-Unis anatin'izay 100 ans zay anatin'ity 21e siècle ty nanoratra ny contraire an'izay Alexandre Dugin hita zany io mandeha io le zavatra misy korontana zao tontolo zao zay zany izy amin'ny ankapobeny ajaniko eo ny resaka fa hiditra tsika amin'le thème dia meko any namana Flery ny fitenenana hoe ahoana ny hitaritantsika ny resaka zao ary misy apique le faits historiques anao satria efa nindaisinao izy zay dia apiko hoe avaiza ny origine sy ny fondement mondial ny influence russe ny Rosia zany sy ny Amerikana tsara petraka ny tantara satria nisy ny troisième guerre, raisiko eo amin'ny
troisième guerre mondiale angamba izy ny akama. Ny zavatra tsy azo adino dia ny avy amin'le unipolarité zay de saika hanjaka tany manko ilay izy de efa niainga zany. Ny saika hanjaka ny reto fianakaviana germanika zany, zany hoe reto allemand zany. Quand on dit germanique manko. Tamin'ny deuxième guerre mondiale. Tamin'ny deuxième guerre mondiale. Ay deuxième azafady fa tsy troisième. Miala tsiny. De tsy resy mihitsy ny allemand raha tsy ny rosianina sy ny amerikanina no niara-niditra. Ny rosianina moa no tafiana dia resin'ny rosianina voatosiky ny rosianina tany Stalingrad nitafika ary nienjehany jusqu'à tany Allemagne mihitsy reto allemand de taty amin'ny débarquement koa resin'ny vakin'ny amerikanina niaraka tamin'ny anglisy ny tafika allemand. Zany hoe tany zany niainga hoe ireto anankiroa reto no matanjaka. Tao zany izy niainga zany hoe tsy azo moramora, tsy hoe androany ianao zany ohatran'ny mialatsiny amin'ny teny an'izay fa ohatrany hoe misy anachronisme sy tsy on va dire hoe jusqu'à toute proportion gardée zany hoe tonga zao amin'izao fotoana zao zany ny sinoa hoe zay koa matanjaka. Non. Kanefany le tsy maintsy misy le zavatra hoe fait historique mondial avéré. Avéré le an'ny rosianina hoe izy no nanakana ny unipolarité. Avéré kosa sady niaina amin'izao tontolo zao ny zavatra nentin'ny amerikanina atao anatin'izay zavatra izay. De mazava ho azy raha ohatra hoe niara-nanaiky zao tontolo zao fa ny amerikanina sy ny sovietika tamin'izany andro zany no mafy sy matanjaka teto ambonin'ny tany. Teo zany zay ny tsy ampy amin'le tenenin'ny akama teo. Fa izay zavatra nefany no nitondra tany amin'le guerre froide ozy tsy ozy ianao fa izay koa ny fait historique avéré koa zay zavatra zay. Ary zay zavatra zay nefany mitondra ny hoe ohatra fotsiny zao raha hijeritsika ara-tantara dia tany amin'ny 6 août 1945 no napoakan'ny amerikanina Hiroshima. Misy 140 000 morts tamin'izany. 9 août zany hoe 3 jours après an'io napoakany Dalandray Nagasaki 70 000 morts. Ary mbola nisy nitoy ny fahafatesana tamin'izany. 1949 nanomboka nanana arme atomika ny firaisana sovietika na URSS tamin'izany andro zany taty amin'ny taona 1960 zany hoe on va dire 11 ans après vao nanana ny arme atomika ny frantsay fa ny rosianina sy ny amerikanina zany no lasa aloha tao amin'io zavatra io. Surtout ny amerikanina moa zany. Zay zavatra tsy azontsika negligena hoe tsy nisalotra fotsiny reto sovietika. Zay Russie moa zany rehefa mipatitaka le izy amin'izao fotoana izao migarder majorité an'le arme le puissance nucléaire sy le puissance militaire sy armement amintsika amin'ny teny zao tsy nisoratena taky ny voatango izy fa nomena sy nekeny zao tontolo zao izay le puissance économique na pour ne pas dire puissance militaire n'izy roa zay. Zay aloha ny teneniko dia raha ohatra misy anampianao azonao ampiana ny akama tsy olana mihitsy fa izay aloha ny napiko an'izy. Fa raha ohatra eny alefaso aloha ny ianao raha ohatra ka. Ny tena base zany eto amin'izao tontolo zao mizara roa ny hery eto amin'izao tontolo zao ty. Voalohany indrindra misy an'le hoe puissance maritime de puissance continentale. Puissance maritime zany io tazomin'ny occidentaux io fiarovana an'le ranomasina mafana indrindrandrindra zay mahatonga ny hoe organisation ny Atlantique Nord
voatonona ao anatiny de inona ty karazana acronyme zany an'le hoe OTAN ny Atlantique Nord. Dikan'izany zany ny puissance ny occidentaux menga avy any an-dranomasina. Misy tsika moa tsy valapatra amin'izay hoe misy théoricien amiral américain mihitsy nanoratra boky zany tany amin'ny faraparan'ny 19e siècle tany, nanoratra izy mikasika ny hoe puissance maritime hozy izy de resaka économie maritime, zany hoe ny fivezivezen'ny économie 90% any Occident de ny fampiasana an'io ranomasina io. Zany hoe io ranomasina io rehefa io mibloqué de vita tanteraka ny resaka commerce any Occident. Zay ray. Zay mahatonga ny hoe za mantsy te hampifandray satria somary hors sujet kely zany fa te hampifandray hoe te hisintona ny sain'le olona malagasy zany indrindra anatin'ny ty le commission mixte malagasy anatin'le Îles Éparses. Hoe inona moa mahatonga ny France tsy amerina an'le Îles Éparses? Îles Éparses famerena le Îles Éparses maha-ilina azy ireo le tany reo nge kely tsisy dikany. Tsisy dikany amin'ny France ny amerenana an'ireo fa le principe ijeron'ny occidentaux mihitsy ny hoe zava-dehibe amin'zareo zany ranomasina zany. Zany hoe ty karazana ranomasina eto ambonin'ny tany ty zany ivezivezeny zareo ty tsy ho moramora amin'zareo mivery amin'izany ranomasina zany aloha ny very tany. So zay very ranomasina satria zay mihitsy mahatonga ny hoe nanangana ny OTAN de ny fiarovana ny Atlantique Nord satria sao de makany ny pacte de Varsovie, makany ny URSS manjary lasa le ampahan'le ranomasina. Mamerina ny Îles Éparses i France misaka 300 km mihitsy le zone maritime afaka exploiten'ny France. Zany hoe anelanelan'ny La Réunion sy iza ty misy any région any Atsimo-Atsinanana fa Atsinanana. Zay ray. Précision kely aloha misy firenena ny kabarty eny amin'ny ONU ny Îles Éparses aty amin'ny canal Mozambique fa tsy any amin'ny Océan Indien. Tsy anao nanaovako an'izay précision zay. Alefa sy tompoko. Zany zao mbola tsy haiko filoham-pirenena aloha za tsy manome tsiny azy satria information no raisiny. Ny Îles Éparses misy anankidimy. Ny anankiroa aty amin'ny Océan Indien, ny anankitelo ary amin'ny canal de Mozambique. Misy any Passage d'India. Eo no mahatonga ny hoe aty amin'ny misy any izy ty Océan Indien ampitan'ny région any rarasina région zany ary région Atsinanana ampitany eo mihitsy io misy any Tromelin. Il Tromelin io nefa nananany Madagasikara disadisa niaraka amin'ny île Maurice. De tsy haiko hoe anatiny mihitsy ny île Tromelin satria any izy any misy ny île Tromelin. Ny île ankoatran'izay aty amin'ny izy ty canal de Mozambique ny anankitelo. Ny zavatra tiako ambara ajanoko hoe ny resaka puissance maritime satria zavatra tokony ho fantatra zany hoe mahatonga maninona reto occidentaux reto manisaka an'le zone d'influence amin'le ranomasina ny foana tonga ny mer Noire, ny mer Baltique akaikin'ny Russie. Satria tian'ny zareo itsofohana foana ranomasina io manana doctrine ny Amerikanina misy an'le hoe doctrine Anaconda. Dikan'io doctrine Anaconda io tsy famelana ny Rosiana hiditra anaty ranomasina mafana. Zay le tena baziny io amin'ny ankapobeny. Ny puissance faharoa goavana eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy antsiniavana de ny puissance continentale, zany hoe puissance any Russie hoe amin'ny resaka tany sy abaka. Izy ny firenena ngeza indrindra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ny azy indray zany le karazana ataony hoe fampiasana ny ekonomiany
miankina bebe kokoa any amina resaka habaka, zany hoe amina resaka espace terrestre amin'ny ankapobeny, resaka territoire. Zay mahatonga ny ady io hoe misaka izy makany amin'ny Ukraine, mandrapatonga any amin'ny taloha tamin'ny andron'ny sovietika, tonga hatrany Berlin Est izy zany tany RDA tamin'ny ankapobeny tamin'izany anakanana ny influence ny OTAN sy zareo occidentaux. Misy zay karazana hery anankiroa zay no mitazona an'ity zao tontolo zao ty. Concept stratégique. De miainga amin'izany io ady io. Ny adin'ireo olona reo nge ho anay indrindra ho an'ny tenako sy ny olona politologue maneran-tany, io nge tsy vaovao efa 100 taona ny nanorapana any io. De ho aiza ny adin'ny Russie sy ny occidentaux, hatraiza ny zavatra mety izy hatrany amin'ny première guerre mondiale io, hatrany amin'ny nisan'le résolution navoaka tany amin'ny 1919 mikasika ny conférence de Versailles. Tena goavana anatin'ny conférence de Versailles de fisokafan'ny ranomasina eto amin'ity zao tontolo zao ty, satria anisan'ny tao anatin'le 14 point ny volavolainy zareo indrindra ny Amerikana tamin'ny Woodrow Wilson indrindra zay point anankiray zay hoe tsisy tsony hoe Frantsay tompon'ny ranomasina akaiky Madagasikara, zareo Anglisy tompon'ny ranomasina any amin'ny akaikin'ny Nouvelle-Zélande, Australie, satria zay ny zavatra misy taloha. Ny influence misy ny Frantsay tsy idiran'ny Anglisy. Madagasikara tao anatin'izany hoe Anglisy ny voalohany, de nibanany mihitsy ny ranomasina, de tonga ny Frantsay ny fanaraka izy sy ny Frantsay de mitendray ny Frantsay atao zay niditra. Zay zavatra zay zany tsy nisy tsony tamin'ny première guerre mondiale hoe zay mihitsy ny natao tao anatin'le résolution ny conférence de Versailles, satria efa manomboka hoe zany fantatra hoe rehefa io ranomasina io kitikitianao de rava ny force ny occidentaux amin'ny ankapobeny. Zay zany ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty. Tsy valapatra amin'izay fa alohantsika hiditra amin'le time fa tsetsasetsa siaritra iny base tiako omena ny olona fotsiny iny hoe ay ve zany le zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty mizara roa zany le hery misy de mifampiseho fotsiny hoe iza ny tena izy, ohatran'izay zany ny zavatra tiako atsidika ho an'ny olona. Zany hoe résumé kely izy ny face cachée an'izy d'ailleurs ny hitako tsy hoe mandoka ny Rosiana aloha eto fa ho asiko koa izy rehefa avy eo. Ny azy zany le nisin'le puissance am'le habaka plutôt de manière naturelle ary surtout azon'zay par rapport am'le hoe ary io atahoran'ny pays occidentaux io hoe raha raikitra tokoa ny fanapoahana ny ty bombe nucléaire ty, de ny tena marina ny hoe une partie an'ny Russie misy tsy tratra e. Fa satria ngeda be le Russie zany, fa ino moa zany le habaka teneninao fa ato am'le fari-dranomasina rehefa potika ny tany inona tsony ny ilanao rehefa potika ny tany inona tsony ny ilanao an'le ranomasina. Zany hoe ny tiako hazavaina zany de zao hoe ny tato amin'ny Rosiana acquis de manière naturelle le izy satria zareo efa teo. Fa naizana zany nefany ny ato am'le zone ato am'le Ukraine karazana hoe zone de défense, périmètre de défense, io zany violé io. Ary io mihitsy no natonga an'le ady hoe ary zay no déclaration nataon'ny Angela Merkel moa hoe zaho izy tsy nanenina tamin'ny décision-ko ny réfugié ny Ukraine tsy hiditra ao anatin'ny ino ty izy teo ny club atlantique zany na groupe atlantique, zay ny atlantique moa amin'ny anarana hoe ranomasina zany, fari-dranomasina. Ary tena marina le teninao hoe ny îles éparses ankoatran'izay mety harena ao anatiny manana ny toy le antsoina hoe
passe-moi le mot, s'il te plaît, non seulement hoe eto le toerana, fa le faritra-dranomasina zay niteneninao teo. Par extension zany a, hoe firy mille pieds moa zay na firy ny lalàna iraisam-pirenena tsy tadidiko. Fa na izany na tsy zany, hiditra ato am'le tena hoe zay le ranomasina, zay le tany sy le abaka, ahoana kosa ny tena fiseho an'izay zavatra zay amin'ny hoe tena hoe dissuasion réelle ary iainan'ny mpitondra am'izao fotoana zao. Ny antony hitondrana an'ity ady-hevitra ity manko de zao aloha, rehefa mifampiresaka tsika am'rahalahy hoe ohatran'ny za mahita zany, any amin'ny conclusion moa tsika milaza an'izay, mahita hoe ohatry mitavozavoza ihany, pour ne pas dire mihitsy hoe tena mitavozavoza mihitsy ny diplomatie afrikana eo anatrehan'izao zavatra mitranga zao. Ka eo ny hitondrako an'izy hoe inona kosa raha ny rahalahy mahazaka ankoatran'izay nitenenitsika zay, ny tena hoe capacité d'influence sy ny hoe capacité de dissuasion ananan'ireto gropy anankiroa reto, de andao ngambany hoe andefa ino ty izy teo, mialatsiny efa document frantsay izy ty, kanefa ny accessible ho an'ny rehetrarehetra ihany a, ary rehefa enoky eo le izy tsy de tena hoe anona loatra. Ndao ary a. Qu'une de ces bombes peut détruire une ville entière. Ces armes ont une puissance phénoménale. Tenez, prenons une des 6 bombes que transporte le missile. Dans le jargon, on dit que cette bombe a une puissance de 100 kilotonnes. Autrement dit, l'équivalent. Io bomba tenenio ny abetrany misaotra abdomamady 200 000. Io bomba tenenio zany ohatran'ny stylo ny haben'io ny akamamahazaka. De aleo tohizako ihany le izy 100 kilotonnes izy. Tenez-vous bien, de 100 000 bombes d'1 tonne d'explosifs classiques. Alors si une bombe comme celle-ci explosait au-dessus d'une ville comme Paris, c'est un stylo io, ce serait effroyable. Dans un rayon de 2 km, presque tous les bâtiments seraient détruits par l'onde de choc. Il n'y aurait aucun survivant. Un peu plus loin, dans un rayon de 4 ou 5 km, beaucoup de bâtiments seraient encore détruits par l'onde de choc, par les incendies provoqués par la chaleur. On pense qu'ici, 50% de la population périrait immédiatement. Mais parmi les survivants, il y aurait beaucoup de brûlés et d'irradiés. Au total, il y aurait des victimes et des dégâts 8 km autour du point d'explosion, sans compter les particules radioactives qui retomberaient et contamineraient le sol. Alors on a du mal à imaginer ce que cela pourrait donner. Disons que si une bombe comme celle-ci explosait, elle provoquerait 3 fois plus de dégâts qu'à Hiroshima. Apenina atrasaka fefana stylo io bomba tenenin'io mapotika 8 km de circonférence izy teo. 6 août 1945, Hiroshima est presque entièrement détruite par une bombe atomique américaine. 140 000 personnes sont tuées. Le 9 août, une deuxième bombe explose sur Nagasaki, faisant 70 000 morts. Et ces bombes continuent de tuer car leurs radiations ont provoqué des milliers de cancers dans la population. Les États-Unis ont employé le feu nucléaire pour faire capituler le Japon en évitant un débarquement et pour s'installer en Asie avant les Soviétiques. Mais la course à la bombe est lancée. En 1949, l'URSS possède à son tour l'arme atomique. La France, elle, rentre dans le club des puissances nucléaires en 1960. Zay ny dissuasion zany ndesaka amin'izao fotoana zao zany de hoe iza no dissuasiva kokoa ny diplomatie sa ny arme nucléaire, ny ananana arme nucléaire sy ny puissance économique. Eo zany no hoe satria izay zavatra zay manko tsy afenona ny akamamahazaka fa somary akoatran'ny hoe puissance nucléaire ananan'ny Rosianina.
raha manana estimation anao, ny frantsay zao raha misy de misy ny frantsay à peu près le tournage teo aloha tsara fantatra tamin'ny 2008 no nanaovan'zareo azy tamin'ny 2004 fa raha fa tamin'izany androany 350 têtes nucléaires no ananan'ny frantsay, ce qui est loin de la réalité russe à l'époque. À l'époque zany ny rosianina nanana 40 000 têtes nucléaires à peu près ohatran'izay koa tamin'ny taona 2004 ny Amerikanina. Dao ary tompoko. Raha ny tena marina, inona moa ny atao hoe ny dissuasion nucléaire zany ataontsika hoe classena aty amin'ny efa hard power hoy izy ny zareo anglisy, zareo anglo-saxon amin'ny ankapobeny, terme ampiasany ny zareo anglo-britannique sy anglo-américain zany zay le terme zay satria ny tanjaka misy eto amin'izao tontolo izao mizara telo ny atao hoe firenena matanjaka. Madagasikara zany singaniko anatin'izay raha matanjaka Madagasikara ny erina any ataontsika hoe 4e siècle ohatra dia ireo zavatra anankitelo eo no amaritana fa matanjaka Madagasikara. Misy an'le hoe soft power, iny mo fantatry ny olo, puissance tranquille hoy izy ny frantsay. Dia faharoa an'izay misy an'le hoe hard power, zany hoe fampiasanao an'le hery miaramila anananao amin'ny resaka hery zany io, amin'ny resaka tanjaka, amin'ny famotehana nucléaire, militaire. Fa zay faharoa zay hard power. Fahatelo intelligence power, zany hoe fampiasanao an'ireto karazana fitsikolovana. Zay mahatonga ny hoe manana sampam-pitsikolovana ny firenena matanjaka indrindra ny 5 ao anatiny dia membre permanent conseil de sécurité. Ny frantsay manana ny azy, manana DGCL frantsay eo amin'ny 10 000 et quelque eo zany fitambaran'ny personnel ananany. Manana ihany koa ny Russie amin'ny fitsikolovana ivelany tiako tenenina satria extérieur mantsy ny frantsay ny DGC. Dia ny Russie koa manana ny anazy, manana SVR ny Russie eo amin'ny 200 000 eo mahery. Ny Amerikanina koa manana satria ny CIA zao manana ataontsika hoe 12 ny karazana section anatin'ny CIA. Ny zareo britannique MI6 io zany tena hoe mikarakara ny resaka inona ty resaka ivelany satria ny britannique misy MI5, MI1 ohatr'izay zany misy 6 ny fahafantaran'ny olona azy, misy 6, misy 5, misy ka hatrany amin'ny misy Mi2, Mi3 arakaraka le section zany. Zay ny ahafantarana fa fitambaran'ireo telo ireo ny ahafantarana fa matanjaka ny firenena anankiray ary tsy hita pesipeserina ny tanjaka ananany. Zay mahatonga ny Amerikanina, ny frantsay ny ao anatin'ny OTAN tsika mahita satria ny malagasy sao dia mieritreritra hoe zany rosianina zany ange faible. Satria tsy mena tsy feno ny malagasy satria io ny vaovao hitany hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa reto le firenena lehibe reto tsy mandray an'ny Russie ho faible mihitsy. Firenena frantsay na ny président Macron mbola mamerimberina foana hoe nany considération zany rusianina raha ny Russie zany. Tsy azontsika tsiniabina zany. Zay foana verimberiny amin'ny kabary. Teny izy hoe tsy azo ambanina hozy izy ny rosianina. Ny Amerikanina koa mbola mamerina foana ny mpitondra tenin'ny CIA, ny filoha Biden, président Biden hoe zay hozy tsy ady amin'ny rosianina zany. Ary zay hozy tsy ady ary manao an'le guerre izy zany, guerre par procuration. Satria io zany anisany hoe adiny lavin'ny OTAN ny tsy azony vantana
na hoe tsy niditra ny Amerikanina satria io arakaraka misy Amerikanina fotsiny miditra, misy izy hoe miaraka amin'ny aliany amin'ny anatin'ny OTAN dia manafika amin'ny ankapobeny. Zay ray. Dia zay tiako tenenina zay hoe fitambaran'ireo telo ireo ny hamaritana fa matanjaka ny firenena anankiray. Anatin'ny ataontsika hoe lenina tsidiko teny amboloha hoe resaka ara-panahy misingana mihitsy ny resaka diplomasia. Zany hoe ny diplomasia misy foana zay mahatonga an'le adage na le karazana fomba fiteny hoe manomboka ozy izy ny ady rehefa tapitra ny asan'ny diplomaty. Zany hoe diplomaty zany mikaroka foana hoe inona no tonga hoe tsy latsaka anaty ady ny firenena na amina izao tontolo izao. Dia mikaroka foana izy manao effort rehefa manipoka amin'izay ny diplomaty dia eo manomboka ny ady. Zay zany lôjika zay zavatra zay. Dia izao zany tsika mbola mahita foana hoe ny diplomasia naiza naiza ataontsika hoe manana ezaka amin'ny ankapobeny. Any izy tsy hitany masina any, tsy hitany vaovao any fa manana ezaka foana izy. Resaka mikasika Madagasikara tsy vetivety kely ny akambo. Ino izy teo recentré kely le hitondrantsika ny famelabelarana. Io hoe tany amin'ny voalohany hoe raisinao manontolo mihitsy le famelabelarana ho an'ny Rosianina. Dia za mamelabelatra ny côté atlantika zany, ny groupe OTAN dia ianao mandray ny BRICS. Azonao? Fa farantsika vao miditra Madagasikara. Fa oui le teny frantsay mais encore tena apetrao en évidence mihitsy les puissances, les trois puissances, en plus ny trois formes de puissance zany na dissuasion, le ananan'ny Rosianina hoe soft, hard sy ny ino izy teo intelligence ananan'ny Rosianina anatin'izay zavatra. Atao amin'ny soft ahoana fiseho an'izay sur le terrain, atao amin'ny power, atao amin'ny hard, atao amin'ny intelligence, ny service d'intelligence manko efa fantapatatry ny olona hoe ahoana ny SVR na ny matetika fantatry ny malagasy zany na fantatry ny olona profane amin'ny resaka io dia hoe KGB, nefa mbola misy secteur be dia be na organisme maromaro le fiseho an'izay mihitsy ao anatin'le dissuasion sur le plan planétaire zany ka tsy afahanao négliger an'izany Rosianina zany amin'ny alalan'ny fait avéré. Raha ohatra zao hiteny hoe ohatra fotsiny zao fananan'ny Rosianina fiarahana miasa amin'ny firenena cubain moa filaza azy Cubain. Iny cubain fa inona fiteny azy amin'ny teny gasy? Cubain. Zareo cubain ihany cubain. Tsika le voambolana mbola. Sahira tsika amintsara. Le firenena cubain zao fananany miara-miasa amin'ny ary tena hoe fraternité mihitsy ny an-dralahy maharaka amin'reto Corée du Sud. Zany zavatra Corée du Nord azafady tompo. Corée du Nord tena hoe tena zavatra dissuasif ary Cuba rery ngambany no tsy anao iny fa za tsy hiditra amin'iny fa arovony ianao fa za hiariny ana rehefa saralahy. Azafady. Any tiako tenenina zany le hoe any amin'ny hard power. Voalohany indrindra Russie aloha zany izy manatombo amin'ny resaka hoe misy an'ilay puissance de feu, resaka capacité zany io. Satria ny azy zany manatombo kely ny karazana tête nucléaire amin'ny isa zany satria fa napetraka izao tontolo izao iny amin'le parité nucléaire misy an'izay parité nucléaire misy hoe ho fironisan'ny États-Unis, firin'ny Russe, firin'ny Frantsay, mbola mipetraka ihany koa io le hoe triade nucléaire. Le triade nucléaire io zany anisan'ny mampatanjaka ny Rosianina satria ny atao hoe triade dia tsotra. Misy an'le hoe matriady azy zany le hoe telo zany ny fitambarany, misy an'le hoe
miainga avy any an-dranomasina, miainga tanety, miainga avy any amin'ny habakabaka. Satria ny Amerikanina zao manana ny anazy koa izy amin'ny resaka anabakabaka, manana bombardier stratégique i Russie sy États-Unis ny amin'ny zareo mibetsaka indrindra, manatombo Russie satria izy manana bombardier nucléaire goavana indrindra amin'izao tontolo izao. Zany hoe mahatondra maro zany io amin'ny ankapobeny. Tety nucléaire koa ny Rosiana ponina maromaro, zany hoe thermonucléaire io bokana bomba thermonucléaire, zany hoe eo amin'ny 5 milliards de degré raha mipoaka izy, satria ohatr'izay ny hafanan'ny masoandro miainga avy any amin'ny misy azy any amin'ny tsy taka-maso any, misy karazana kosy maro andalovany, dia io sisa amin'ny farany tonga dia ambonin'ny tany io. Nefa ny raha mipoaka ny ataontsika hoe bomba thermonucléaire ohatran'ny Rosiana zao, io mihitsy ny hafanana avoakany ety ambonin'ny tany, zay ray zany. Zay zany anisany hoe atahoran'izao tontolo izao amin'ny Russie, satria fahaizana zany amina resaka teknôlôjia any amin'ny fizika nucléaire any zany, fa za moa tsy hiditra lalina amin'iny satria za tsy anatin'le sehatra. Ray zay. Amina resaka sous-marin koa, Russie anisany manana sous-marin nucléaire, anisany goavana ihany koa ny anazy. Zany moa tsy zavatra tsisy tsiambaratelo anie zany fa hita e. Mahasamy hafa ny sous-marin nucléaire ny OTAN, États-Unis sy Russie mitifitra avy any aloha ny Rosiana, zany hoe ny siloany anazy amin'ny resaka sous-marin nucléaire avy any aloha ny azy mitifitra, ny amin'ny OTAN ny amin'ny ankapobeny anerinany amin'zareo ny silo, zany hoe mbola mikompte foana zany rehefa tonga ny ady. Faharoa, manana drone sous-marin koa zareo, ny Russie mbola zareo ihany no navita an'izay, satria drone sous-marin io zany mandeha amina vitesse inona ty ataontsika hoe any amin'ny 3-4 fois ny vitesse du son. Zay zany amin'ny ankapobeny hitantsika zany amin'ny vaovao, tsy miafina ihany koa zany amin'ny resaka information amina resaka militaire. Zay zany anisany, zay mahatonga an'io hoe koropaka zao tontolo zao. Fa maninona zao tontolo zao mikoropaka rehefa i Russie no mandrangaranga nucléaire. Fa maninona États-Unis tsy mandrangaranga resaka nucléaire. Izay mihitsy hoe tsy te-hanao an'izay États-Unis, satria tonga dia hita hoe faible zany ny anazy ny resaka capacité mitovy hoe amin'ny ohatra tsotra kely, ohatran'ny hoe terre à terre, ohatran'ny hoe capacité ana ataontsika hoe clé USB ireny. Misy ohatra hoe raha ataontsika hoe 8 gigabyte ny amin'ny Amerikanina, ny an'ny Rosiana efa mandeha any amin'ny 126 gigabyte, tsy mitovy zany zay capacité zay. Nandefanao an'le hoe karazana inona ty, nandefanao karazana documentaire teo mikasika an'le hoe Satan 2, le hoe sary maty zany nalaina amina teny perse. Alefako le sary maty 2 iny raha tianao afahantsika mandray fen'le izy hoe aiza hoaiza tokoa le aleo tianao alefako e. Afahanao am'izay je rajoute de l'eau dans votre moulin, an'le Corée du Sud, Corée du Nord, anatin'le hard power. Notre République populaire démocratique de Corée a lancé un nouveau type de missile balistique lancé par sous-marin. Photo à l'appui, le régime de Pyongyang se félicite de ce tir de missile inédit qui renforcerait sa dissuasion nucléaire. Même en cas d'attaque de ses bases militaires, l'armée nord-coréenne pourrait frapper depuis la mer. Réuni en urgence hier à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est inquiété des progrès technologiques de la Corée du Nord.
Chaque nouvelle avancée des programmes d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la Corée du Nord déstabilise la région et menace la paix et la sécurité internationale. Comme en début de mois, lors d'une précédente réunion, le Conseil de sécurité s'est contenté de condamner les tirs. Aucune nouvelle sanction prévue à l'encontre d'un régime qui multiplie ces dernières semaines les provocations, comme ces missiles balistiques lancés pour la première fois depuis un train. Face à cette agitation militaire, la Corée du Sud, toujours officiellement en guerre avec le Nord, a renforcé ses capacités de défense, une course à l'armement qui inquiète le puissant voisin chinois. La situation sur la péninsule coréenne est actuellement à un stade critique. Toutes les parties concernées doivent garder à l'esprit le tableau général, faire preuve de retenue. Alors que le dictateur Kim Jong-un met en scène sa puissance militaire et nucléaire, y a-t-il un risque d'escalade entre les deux Corées? Le régime de Pyongyang est-il aussi dangereux qu'il l'affirme? La dissuasion est-elle plus efficace que la diplomatie? زي فانتنيشتو par rapport à Mayen Venom. Ça va? Mayen tsara. Zay le izy hoe ny diplomatie rosianina ve matanjaka noho ny fampiasana ny ty le resaka bomba nucléaire ty satria na ny zay manko le tena fanontaniana am'izao fotoana zao. Faire preuve de retenue. Alors que le dictateur Kim Jong-un met en scène sa puissance militaire et nucléaire, y a-t-il un risque d'escalade entre les deux Corées? Le régime de Pyongyang est-il aussi dangereux qu'il l'affirme? La dissuasion est-elle plus efficace que la diplomatie? Inona moa karazana hoe commentaire. Par rapport amin'ny Rosiana satria idirako avy eo le ny an'ny OTAN sy ny karazana. De izy zao rehefa neno an'le izy teo satria sady manao commentaire moa le mpanao gazety manontany. Voalohany indrindra aloha amin'ny resaka information eran-tany eto amin'izao tontolo zao na Madagasikara na inona resaka manipulation, resaka filazam-baovao. Zay izy amin'ny ankapobeny. Mahafantatra an'izany na ny journaliste na ny amin'ny resaka sehatra na journalisme mihitsy amin'ny ankapobeny. Misy olona koa mahatakatra an'izany. Ny zavatra tiako ambara fotsiny mifandray ihany anie zavatra teneniny teo, tenenin'le mpanao gazety satria ny olona ao anatin'le sehatra zao mahita hoe ianao zany amin'ny sehatra ny diplomasia hery no entiny ho eny ambony latabatra. Zay mahatonga ny hoe ho an'ny tenako anatin'le sehatra dia nahita raha zany tsy mbola hoe nahita hoe fantatry ny hoe diplomasia any Occident fa za tsy mbola nilomano tao anatiny hoe za tsy mbola tany Occident hoe nijery hoe inona ny tena zavatra volavolainy zareo anatin'le diplomasia fa fantatra misy ampahany. Tsy hoe ampahany fa fantatry fotsiny satria etidera amin'ny diplomasia mihitsy ny hoe manahoana ianao raha iresaka amin'ny frantsay ambony latabatra. Diplomate frantsay zany satria psychologie koa zany resaka intuition satria amin'ny diplomasia mantsy tsisy fahaizana. Tsisy hoe olona mahay diplomasia na mahay amin'ny resaka diplomasia. Diplomasia voalohany indrindra intuition sy expérience. Ma-intuition azy tsotra satria miovaova ny zavatra mety ho resahana anatin'ny resaka négociation dia miova araka ny seconde, araka ny minitra ny position anao, zavatra tianao avotra satria tsisy hoe ty time madiniana dia iny hatramin'ny farany no zavatra evoaka ao. Ohatr'izay zao tamin'ny ONU farany teo ny ordre du jour napetraky ny ONU resaka kasika ny sécurité alimentaire, sécurité énergétique et nucléaire, sûreté nucléaire. Inona ny zavatra niresahan'ny olona rehetrarehetra teo? Resaka géopolitique, resaka mikasika ny ady ao Ukraine. Ny filoha Macron zao, président Macron dia hoe fanomezana antsiny Rosiana nivoaka anatin'le ordre du jour ny ONU mihitsy izy. Zay zavatra tiako tenenina anatin'le diplomasia. Zavatra entinao anatin'ny diplomasia dia ny hery anananao.
Madagasikara zany zao raha hiditra ny négociation amin'ny commission mixte amin'ny Îles Éparses dia hoe inona ny zavatra hoentiny Madagasikara ery ananany manoloana an'ilay frantsay reto anankienina reto anatin'ilay commission mixte amin'ny frantsay mba hahatonga ny frantsay resy lahatra le mo ampiasaiko fa tsy hoe fileferana na ohatr'izany satria resaka ara-tsaina ny diplomasia fa tsy resaka eny an-dalambe. Voalohany indrindra za tsy te amin'ny terme hoe sanatria baba hoe tsy adala amin'ny frantsay nametraka ny hoe filohan'ny DGC no lehibe amin'ny commission mixte ny frantsay zay ray satria diplomasia ny resantsika matoa filohan'ny DGC taloha no lehibe amin'ny commission mixte frantsay mahafantatra an'izany ny prime ministre malagasy satria izy ny lehibe amin'ny commission mixte malagasy aora satria zay mihitsy le hery eto amin'ny frantsay hoe zay nkeka ancien ataontsika hoe anatin'le sampam-pisikilovana ivelany mahafantatra hoe inona ny zavatra nampiasainay anatin'le Îles Éparses tsy vitan'ny malagasy. Domination psychologique zany zavatra zany amin'ny politologie amin'ny diplomasia amin'ny ankapobeny satria zay mihitsy tsy miafina nge ny olona anatin'ny commission mixte ny malagasy fotsiny mampiseho hoe zay juriste zay zao sy ny aina satria malagasy mampivoatra kokoa izy amin'ny resaka juridisme nefa ny resaka ny olona efa tsy any satria ny olona miprevoir hoe inona ny ilavanay an'le Îles Éparses inona ny OTAN mihitsy afaka mampiasa ny Îles Éparses anatin'ny fotoana rehetrarehetra satria le ranomasina iny mihitsy ilainy zareo zay le idée goavana anatin'le izy miresaka mantsy an'le diplomasia zay zao le hery hoentiny ny commission mixte anatin'le anaovana an'le pedabenga ny nanoratra hoe tsy mifandanja ny commission mixte malagasy sy frantsay betsaka ny nanoratra an'izany hatramin'ny gazety any Afrika jerevitsika avy amin'ny internet ao mikasika an'izany fa pedabe miresaka an'izany hatramin'ny fanaovana gazety frantsay dia mihitsy hoe voafitaka ny malagasy satria inona fantatra inona tsony moa ny ilana droit resaka juridisme hoe resaka olona juriste ny ataonao be da be ao anatiny eo ny olona diplomate dia politologue dia olona espion satria le zapady kely nytoizako azy farany satria ny olona mihitsy mahatsapa hoe tsy firesahana droit zany tsony satria droit ngefa fantatra fa malagasy reo nosy reo inona tsony moa ny fanazavana inona ty araka ny lalàna ho ampiasaina ho devan'le olona hoe anao efa nandany mihitsy ny assemblée générale fa tokony resaka ny frantsay Madagasikara amin'ny hamerenana an'le nosy fantatra izao tontolo izao ange zany droit ny Madagasikara zany fa ny olona tsy izay no entiny ny olona tonga dia mitondra an'le hoe ty Îles Éparses ty ilainay ny fivezivezena anatiny ty symbole fotsiny ty fa ny ranomasina manodidina ty ilainay satria zay mihitsy ny base nananganana ny firenena occidentaux. Bon, fa par rapport amin'izay somary mivoaka kely ianao le ato amin'le cadranao zany fa ato amin'le napetraka teo le hard power ato amin'le soft power zany eny ny soft power iny soft power nge tsote andraso aloha le an'le soft power hoe satria hoa zany no hanazava ny OTAN fa raisy le rosianina zany any amin'ny farantsika fanjoy amin'le conclusion fa lasa niditra Îles Éparses ndraitsika dia efa tsy maninona aloha satria tafiditra foana tsika amin'ny farany rehefa hoe ahoana kosa ny attitude an'izao fa ato amin'le soft power zao tiako mba fantatry ny malagasy hoe aiza ho aiza ny rosianina amin'izany satria misy eo zany no hitako rehefa hiditra avy eo io ny tena puissance ny pays occidentaux atao amin'ny soft power dia alefasina ianao tompoko alefasina ianao miakamo satria tsy mise en évidence mihitsy zany le mialatsiny amin'ny tena zay les puissances sy les dissuasions sur les 3 catégories
niresahantsika teo, ianao moa no namaritra azy a, de joueko alefako am'zay le izy fa azo sokafana amina volet hafa io, fa aleo hijanona telo io a, de ataovy le hazavatsika amin-dralahy am'pieno zany a, de hoe zao kosa ny hard power iny efa évident amin'ny alalan'ny hoe ato moa ary misy miteny mihitsy hoe tsy ny isany ny zava-dehibe fa rehefa manapoaka de miara-potoka zao tontolo zao. Kanefa na izany na tsy izany ny namana ny ankamaramandro soa tsy hoe miara-manapoaka koa ny important fa ny puissance sy ny porteny. Ny porten'ny coréenne zao a, le nasehoany teo iny efa mahatratra ny amin'ny 7000 non 8000 10 000 kilomètres. Mampatahotra be zany. Ndahoarina akamo alefasina ianao ny soft power. Ny tiako tenenina de za amin'ny resaka soft power tsy de tena hoe hiditra lalina loatra satria nahoana. Ny any amin'ny soft power am'le hoe izy le hoe puissance tranquille zay mijouer ao anatiny ao zany hoe inona resaresaka mikasikana kolotsaina, resaka mikasikana ataontsika hoe teny fiteny, resaka éducation indrindrandrindra. Ny zavatra tiako tenenina, ny soft power ny mora sakanana indrindra sy mora potehana. Zay mahatonga ny hoe teny ianao hoe matanjaka ny occident ao. Mazava ho azy, hita nge zany am'izao e. Inona le zavatra misy zao am'le resaka vaovao avoaka. Mitambatra amin'ny Russie, izy ty CNN, BBC, CBS, Sky News, France 24, izy ty TV5, BFM TV, ataontsika zao ohatra hoe ny amin'ny resaka gazety an-tsoratra, Le Monde, Le Parisien, Washington Post, New York Times, Los Angeles Times, ohatra fotsiny zany. Inona no nataony zareo? Natahotra zareo indrindra natahotra an'le resaka soft power satria nanangana ny Rosianina n'le hoe RT France sy Sputnik. Reo fotsiny endry zareo no mivoaka ivelany. Talohan'ity ady ty, inona no sazin'ny Occident voalohany? Tsy reo. No ny sazin'ny Frantsay voalohany, tsy ireo. Ka zay le teneniko hoe ny any amin'ny soft power any zany mora ohatrany hoe sakanany zareo ny soft power ny Rosianina. Zay zany le izy amin'ny ankapobeny satria eritrereto hoe média anankiroa ve, agence de presse anankiroa ve incontrena olona firy tery zareo indray aza nanakana tsy nazaka an'le izy. Ohatra fotsiny ane zany. Inona moa ny tena tanjona resaka filazam-baovao anaparitahana manaovana an'le rayonnement culturel. Zay ne ny tena tanjon'ny filazam-baovao. Vaovao zany ange misy olona tsy mirarahana zany. Hoe inona zao ohatra ny vaovao nitranga androany, tsisy idirany amin'ny fiainany mihitsy zany fa ny tena zava-dehibe anazy amin'ny fiainany de izy mandeha supermarché ohatra, avy miasa izy. Avy miasa de mandeha supermarché, tsisy rarahiny zay vaovao any. Fa ny zavatra tena rarahin'ny olona de io resaka mombana kolotsain'ny olona io ohatra. Mahafantatra izy zany hoe ataontsika zany ohatra hoe inona ohatra ny tena hoe zava-dehibe amina kolotsaina frantsay na amerikana ohatra. Resaka fast food, resaka film ohatra. Zay zao anisany hoe zavatra rarahin'ny olona. Tonga hatrany izy de mijery film. Film tiany de mifanandrify amin'ny kolotsainy, matetika amin'ny ankapobeny zany psikolozian'ny olombelona zany. Na de mijery izy hoe parcours efa niainany zavatra mandeha amina film ohatra. Zay zavatra tiako tenenina. Ohatra Coca-Cola reny zao isan'ny soft power, vodka russe, soft power nge zany. Oui, bien sûr. Kalashnikov, power zany. Makarov, resaka renireny zany efa fitanisana zavatra élément anatin'le resaka soft power.
Zay zany tiako tenenina, tsy de valapatra loatra amin'iny satria iny zany amin'ny force tranquille azy na le soft power, misy zavatra tsy de azo tsapain-tanana aza fa mandeha révolution moramora am'le fiarahamonina satria zay mihitsy amin'ny politôlôzia, ny révolution tsy voatery andeha an-dalambe ianao na hitam-basy fa misy an'le hoe révolution silencieuse, misy an'izay. Hoe ny fandehanan'io révolution io ataonao tsisy feoany mihitsy fa mifakany na fiarahamonina, ohatran'izay fotsiny ny soft power zany anisan'izay. Allohana kely ary allohana zavakely amin'ny puissance occidentale amin'ny resaka soft power satria zany ny mazavainao teo ny rosianina aloha zany vodka tsy azo afenina de zao ny tsy voalazanao dia ny culture rosianina nanana na izy azy na sovietika zany no tiako tenenina hoe tamin'ny andron'ny tsara. Mbola mitombona ve zay amin'izao fotoana izao satria tamin'ny andron'ny URSS nisy ihany koa zay tamin'reto niaraka tamin'ny bloc ny pays socialiste, tsy resaka idéologie fotsiny iny fa nisy koa ny resaka fanaparitahana, ny resaka ny fitenenana sy ny si l'on peut dire hoe style de vie rosianina. Éducation. Style de vie mihitsy na éducation fa ny tena important ao anatin'ny soft power dia ny resaka aide. Ary manomboka miditra amin'io ny rosianina amin'izao fotoana izao. Ohatra fotsiny ny offensive russe any Madagasikara amin'ny resaka sy any Afrika, amin'ny resaka relation bilatérale zay tsy voatery mandalo amin'ny institution internationale. Manampy ny firenena mahatra zany. Io zany anisan'ny élément d'influence anankiray satria aza adino fa ny aide mahatonga anao lasa ho dépendant koa. Ary io zavatra io no tena anisany hoe tena mampatanjaka ny pays occidentaux satria zay no nanisany namoronana an'ilay anankiray hoe tsy hitafy ty zavatra ity raha tsy manangana kotsika ato amin'ilay anankiray hoe atao amin'le j'enlève de là zany ny Banque mondiale sy ny FMI fa ny atao amin'le BRICS zany tena point fondamental ao anatin'ny soft power ny aide. Kanefany io zany reharehan'ny pays occidentaux par rapport amin'ny afrikana ary ny tenin'ilay Emmanuel Macron mihitsy asa raha hitako hoe taminareo ozy izy nanana problème. Teo ve ozy izy le olona manao invasion amin'izao fotoana izao. Tsy hanao débat contradictoire fa parallèle foana no ataontsika amin'ny lalàna. Fa ao anatiny ty le soft power ty zany tena zavatra ngeda be amin'izao fotoana izao dia io le resaka aide io. Ny Amerikanina moa manana an'le US aide, ny Frantsay manana ny azy koa, ny Allemand koa manana ny azy, ny Union européenne koa manana miaraka ao anatin'le izy zany. Ary ny tena gravy efa miditra any amin'le resaka fondation zalahy amin'izao fotoana izao. Zany hoe miditra le privé zany dia lasa tena hoe le pays takan'ny Madagasikara, takan'ny Afrika moa zany efa misy copy an'io zany raha hoe ity aide ity pour me mettre de ton côté ty aide ity ne piège be ty ary efa presque siècle raitsika na roa voafatotra ao anatin'ity dia io zao ny resaka révolution si on peut appeler ça fa révolte malienne mitranga amin'izao fotoana izao io hoe efa misy tonga saina hoe en fait ne ty le aide ity ny tena zava-doza noho ny bomba nucléaire azonao. Dia eo mahatonga an'le déclin tena misy article be dia be mivoaka an'izany any États-Unis azonao jerena zany le déclin du soft power, le déclin du soft power américain. Ary io efa nanomboka tany amin'ny andron'ny Obama.
Ito zao tonga de efa misy miteny mihitsy. Ka Vetivety ino samy? faranako le izy. Ito zao de efa misy miteny mihitsy hoe cadeau empoisonné ny olona manaraka antsika ato. Zany hoe ny tiako hazavaina zany de zao. Misy a le puissance russe zay manomboka miditra ao anatin'le soft power vao androany zao nanome fitaovam-piadiana ho an'ny malagasy ny rosianina. Azonao? Vao fako moaly izy iny na tamin'ny herinandro nanome famafana ny trosa aloha amin'ny rosianina ny famafana ny trosan'ny malagasy zany aloha amin'ny rosianina. Eo zany le force ngeda be zay anankiroa zay hoe parallèle mais contradictoire mais en compétition no mitranga amin'le firenena eo amin'ny andeha ho any amin'ny fandrosoana amintsika mitranga zao. Eo zany koa le hard power efa nazavainao teo de ny resaka espionnage moa ny intelligence sy ny service d'intelligence sy ny karazany ao anatin'izay. Ka hiditra am'izay tsika ato am'le teny itiavanao azy hoe afaka mbola manampy moa ianao avy eo fa hiditra am'izay tsika am'le hoe ahoana am'izay koa sara satria efa mihoatra adiny ray kely ty mahery tsika adiny ray sasany atsasakadiny hoe sisany atsika ahoana am'izay koa sara ny tokony ny comportement sy attitude amin'ny malagasy na mpitondra malagasy ao anatin'izay zavatra miseho zay. Andefa hira kely isanto satria tsy akoho ngamatsika amin'ralahy de tonga de ianao mandray fitenenana rehefa avy eo ao anatin'izay. Ok rahalahy sur lantsikasikara raha ilovianina rehefa pitoboka dahoara. Itako etrina ilanitra rino sisu madio mangamanga nanao mandraona mamelombe dona fanay nanao nilauza quella me nanao kalita petrina inaku etrina ilanica inosisu kahira nuvetsuina ufifalina manetinda niguruna Vuvuadi Guatiniela Ihanu Guanauduri Itaku Tiaku Ilani Taurinu Sisu Vitiavana Ireviavana Etsutuanau Madagasijara Kunamanaviana Naurikiza Iverumanau Navige Chaku Yanaharana Anahatitwa Etsutuanau Madagasijara Itaku Tiaku Ilane Chaurinu Sisu Vitiavana Ireviavana Itaku Etrina Inanita Sisu Kahira Duvetsuina Ufifalina Maki
mitindray ny olona vovoadiko hatriny ela lanitry Tena mandray fitenenana ianao rahalahy hoe ahoana kosa no tokony endrikendriky ny diplomasia malagasy na ny fifandraisan'ny malagasy amin'izany zavatra mitranga rehetrarehetra zany amin'reto partenaire ino izy teo matanjaka reto ao anatin'izay mba hampivoatra ny Madagasikara na hampatonga ny Madagasikara mandroso. Ndao ary amin'ny fifandraisana amin'ny Rosiana zany hoe inona no mety ho tombotsoan'ny malagasy amin'ny fifandraisana hoe andehanao afaka tonga ianao de miteny hoe tsara kokoa ny mifandray amin'ny Rosiana de raisinao iny de zany ndray mandray ny anahy de tonga amin'ny conclusion tsika rehefa avy eo. Ndao ary rahalahy. Tokony aloha zany de teneko tsoropetym-bolo hoe tsara kokoa mifandray amin'ny Rosiana amin'ny resaka diplomasia indraindrindra. Zavatra tiako tenenina hoe Rusia aloha efa tsy manana idéologie intsony. Nosoratany mihitsy zay ao anatin'ny constitution-ny Rosiana, constitution tamin'ny 1992 hoe Russie de firenena tsy manana idéologie satria tamin'ny andron'ny sovietika mantsy izy nanana ny idéologie marxiste-léniniste de izy efa hoe Russie amin'izao fotoana amin'ny ankapobeny Russie actuelle zany nosoratany anaty constitution mihitsy zay. Ny zavatra tiako tenenina efa hita zany le exemple ny rahantsika tamin'ny Russie na de atao hoe tamin'ny mbola sovietika aza misy fotoana mantsy hoe tsy azonao tena mpifandraisana loatra Russie sy ny Union soviétique nefany misy zavatra tsy azonao fafana. Voalohany indrindra ny général Ramanantsoa anisan'ny topikevitra tamin'ny idiran'i Madagasikara tamin'ny socialisme. Tsika ianao miresaka moa ao anatin'ny tsara mihitsy androany zany fankalazana an'le 50e anniversaire ny relation diplomatique ny Russia sy Madagasikara. Teny 50 taona zany izy tamin'ity androany ty. Ny général Ramanantsoa anisan'ny tonga tena napakevitra hoe aleotsika manangana manokatra ambassady any Moscou tamin'ny septembre 1972 nanaiky an'izay koa ny professeur Rakotoratsimamanga satria professeur Rakotoratsimamanga no ambassadeur malagasy voalohany tany sovietika tamin'izany andro zany. De eo amin'izay mantsy ny tiako resahana amin'ny malagasy manontolona ny Ilse Barsa reto hoe atsika ny Ilse Barsa ny malagasy zao samy manana ny resany zareo zany amin'ny ankapobeny hitako kory zareo hoe resaka toram-po no tena betsaka amin'ny ankapobeny. Io zany tsy azo atao fotsiny hoe avereny nosinay satria zay daholo ny ankamaroany. Fa mijery ianao le contexte historique foana hoe tamin'ny période manahoana moa no azahoantsika résolution anankiroa tsy tapaka maheno tamin'ny taona firy no nazahoantsika tamin'ny taona firy période ohatrany ahoana nazahoantsika résolution anankiroa tao amin'ny assemblée générale ny ONU tamin'ny andron'ny guerre froide. Zany hoe
Voalohantsika tamin'ny 1979 natafavoaka résolution anankiray tamin'ny andron'ny République socialiste. Nandeha indray tamin'ny les années 80, tamin'ny 1980. Nahazo indray tsika résolution anankiray fanohanana avy amin'ny Union soviétique daholo zany zavatra zany. Za zany vao niteny mihitsy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny taloha ireny hoe namerina ny Ilse Pars hoe mangataka. Teny mihitsy moa izy teo amin'ny Palais d'Élysée hoe miaraka tamin'ny président Macron, ny président Rajoelina hoe famerenana an'ilay nosy. Somary ohatran'ny surprendre ihany ny président Macron satria izy nieritreritra hoe atao resaka au niveau tany zany tsy mivoaka amin'ny mpanao gazety tamin'ireny. Dia za zany tena faly be hoe misy ifandraisany amin'ny Rosianina mantsy zany satria amin'izao zavatra misy ankehitriny contexte misy zao ataontsika ahoana moa ny heritreritra fa i Fransa anaiky résolution zany na dia hoe tsy manana force juridique obligatoire mantsy ny zavatra any amin'ny assemblée générale anaiky resaka amin'ny Madagasikara. Zany hoe logika be zany hoe logiquement hoe nanaiky amin'ilay tsindry ara-diplomatique aloha nataon'ny Union soviétique i France hoe nareo miresaha Madagasikara amin'ny famerenana ny nosy fa tsy anareo, misy izay pression zay. Zay zany anisany. Faharoa koa tamin'ilay années 80 nanao fifanarahana ny Union soviétique sy États-Unis atao zone de paix i Océan Indien. Zay mahatonga ny hoe hatramin'izao nge Océan Indien tsy dia hitanao misy tena hoe fitaovam-piadiana mahery vaika mandalo any. Tsy ahitanao tena sarina ady be any satria mbola mipetraka zay accord zay mbola en vigueur zany zay narava zany Union soviétique principe zay. Oui, marina. Na ny Africom misy any Afrika. Lasa ohatran'ny tapatapaka sa atsoky indray ianao? African Command izy amin'ny Union Soviétique Américaine. Possible amin'ny siba zay daholo ny olona rehetrarehetra rehefa nisy ty. Tsy antsony ianao Za nefa maheno tsara. Tsy Za nefa maheno tsara ny akamafilere. Tsy miteny tsony nga ianao? Za maheno tsara. Maheno tsara aloha. Hiteny amin'izay zany. Za maheno tsara. Miteny maheno tsara mihitsy. Eny tsy maninona fa alefaso afaka miteny anao. Zao aloha tsara ihany no hoe misy ho anareo zay afaka manoratra zany ny mpiaino zany no tiako tenenina. Jereo ny tena atao hoe teknisianina aloha alao hazava tsy ny akama mahazaka ny teneniko an'izany fa ny teknisianina rehefa manao analyse prospective satria analyse prospective manko ty ataonay amin'ny rahalahy ty fanadihadiana famelabelarana ny amin'izao fotoana izao sy ny ho avy. Dia rehefa manao an'izany zavatra zany dia tena tsy mety mihitsy ny mitanila sauf exceptionnellement hoe any amin'ny conclusion mbola tsy tonga any manko izay mindralà zao aloha. Na izay no ahafahako miteny hoe tsara ianareo mpiaino raiso ity ouvrage ity référence izy ity raha tsy diso l'aide économique et technique de l'URSS au pays sous-développé. Misy zay boky zay Ngia Skorov no nanoratra azy tany amin'ny taona raha tsy diso 1970
nanondratany an'izay, Ngaskorov, l'aide économique et technique de l'URSS aux pays sous-développés. Be dia be ny zavatra hitanareo ao a, mety tsy voalaza ny amin'ny rahalahy eto, fa lava loatra. Ato moa dia efa misy miteny atao hoe ny bourse-ko accordée aux étudiants, ary marina zany, anisany ao anatin'ny aide zany, anisany ao anatin'ny soft power. Ka izao, lazaiko anay aloha zay le satria betsaka zany le méconnaissance ananany ny anaovantsika ity zany dia ho an'ny malagasy alao azava zay, ho an'ny malagasy no nanaovana an'ity, ary zay no ezahana an'izy ireo ho malagasy 100% ity zavatra ity. Ngaskorov dia professeur tany amin'ny Institut économique mondial amin'ny resaka relations internationales de l'Académie des sciences, tao aminao zany ry akamo, l'Académie des sciences de l'URSS. Oui, professeur de l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales de l'Académie des sciences de l'URSS. Et c'est de là que tu es sorti, mon ami. Donc, mety ho fantatrao, mety accessible any amin'ny bibliotèkenareo ty ouvrage ny Ngaskorov ty. SKOROV. Raha zay a. Donc zay anapiako fotsiny zay. Fa ho an'ny mpianaotsika ny ilana zay fa sura fa efa mety voavakinao io boky io. Lava be le izy a. Fa izao ny miaraka amin'ny ireto groupe ny tsy voalaza mino aho fa ho ampianao koa rehefa avy eo, azadino fa miaraka amin'ny rosianina koa misy ny gazy, misy ny métaux, misy ny pétrole. Raha mahay minégosy amin'izao fotoana izao, mety possible mahazo bôjy a. Tadidiko tamin'ny andron'ny Ratsiraka, nisy entana maromaro malheureusement avy any Ukraine, zay mena maimaimpoana, nividiana tamin'ny kilao mihitsy ara tamin'izany reny Pambelier reny. Intermédiaire russe na ukrainien no adiniko ny anaran'izay olo zay fa raha misy arema au conseiller miaraka tamin'ny Ratsiraka ao a, manoratra ao dia mba sorato eo ny anarany fa tadidiko efa niaraka amin'ny voyage tamin'izay rangahy zay a, mission spéciale nakany Ukraine, tany Kiev, resaka hividy reny le Pambelier vidiana tamin'ny kilao a, tsy ampiasain'ny miaramila sovietika intsony izy tamin'izany. Marina koa le teneninao hoe tamin'ny andron'ny sovietika, zone d'influence, relation diplomatique miaraka tamin'ny rosianina, itsika nanao socialisme zany, tao anatin'ny bloc socialiste no nazahoana le résolution tamin'ny 1979. Amela ilaza amin'ny pays occidentaux amin'izay. Ny zavatra adinika kely fotsiny pont flottant. Anisany hoe mafieran'ny malagasy hatramin'izao sy tsaroan'ny malagasy dia nanaovana ESN. Oui. Dia ianao zao anisany olona tanatin'izany. Dia natsiaro any resaka ESN, service national daholo ny olona. Za anisany gasy nanatrika farany sody drapeau nataona promotion farany ESN tao Madagasikara. Dia hitako hoe tena mbola tsaroan'ny olona tamin'izany ny service national tao Madagasikara, nareo anisan'izany promotion ny resaka service national. Oui. Soft power zany zavatra zany. Soft power. Pont flottant le izy a, fa nisy ihany koa ny Pambelier Ivra Tafika, efa taty amin'ny 98 na 99, zay vao nisy ny Dekagan, fa marina ny teninao, misy mi-intervenir manko ato, fa tsy Dekagan teneniko fa le rosianina zay na ukrainianina zay a, raha misy olona akaiky an-Ratsiraka tao, dia tadidiny le anarako fa ny adiniko le izy. Dia ny miaraka amin'ireto pays occidentaux indray a, ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia ny probleman'ny tanimanitra aloha zany a, dia on n'est jamais responsable de nos propres erreurs.
c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. Nisy ny famafana trosa, nisy ny fanomezana vola, nisy ny fanomezana financement. Takan'le blagy anankiray zay hoe tonga tany États-Unis raha namana de ozy izy le mpanao politika na tompon'andraikitra amin'ny gouvernement américaine hoe tonony anay ny autoroute, tony ny vola lany tam'izao, sy ny karazany fa omena anareo omena zao milliards de dollars na centaines de millions de dollars. Rehefa tonga ity tompon'andraikitra ny FMI na Banque mondiale tam'izany dia nentin'ity tompon'andraikitra afrikana tany an-tranony. De gaga le rangaha fa aiza le hitanao izy ny tranoko ngeda be, tsara be, amoron-drano sy ny karazany. De manontany kely sady menatra le tompon'andraikitra amin'ny FMI zany, non plutôt Banque mondiale hoe ary le lalana tefa loaka potipotika sady. Navalin'le afrikana hoe ka tsy ampy le vola nomenareo. Ka tsy zay neny nanao ny devis ozy izy le tompon'andraikitra ny Banque mondiale fa nareo ihany e. De rehefa nijery izy, nijereny ny rindrina tsy tokony atao béton, nataon'le ry béton. De tonga de rehefa mivoaka tao le tompon'andraikitra de ity ny arabe, ity ny tranon'ny tompon'andraikitra afrikana, de hainao angamba mitohy an'izay. Ny tiako tenenina de zao, ny malaza am'izao fotoana zao de hoe ratsy ny miara-miasa amin'ny Banque mondiale, ratsy ny miara-miasa amin'ny FMI, kanefany ny tena marina le tompon'andraikitra afrikana mihitsy no tena raha hiteny aho hoe miala tsiny hiteny hoe fatritran'olona de mety ho diso aho. Fa marimarina firenena miara-miasa tamin'ireo organisme-ndreo zay tsy afenina fa ny pays occidentaux no anisan'ny participant na actionnaire majoritaire ao anatin'izany zavatra zany. Donc zany ny zavatra irezumeko anazy de zao, ao anatin'izany ny assistance amina anisan'ny ao anatin'ny soft power manko ny fisian'ireny OMS, OMC, UNICEF, organisme na pays occidental daholo, pays occidentaux. De eo zany, fa tsika akory tsy miverina amin'iny intsony, eo zany mahatonga an'le azokazon'ny opinion ny auditeur angamba ny zavatra tiako tenenina hoe napetrako hoe ty misy ouvrage de référence ary zao ara mety azo avy amin'ny rosianina koa non seulement ny fitaovam-piadiana koa nanome izy moa androany. Zao ny atao amin'ny pays occidentaux, nisy fanontaniana mipetraka zany hoe ho aiza marina tsika raha izay ara ny zavatra nolazainy Fleury Rakotomalala, raha izay ny zavatra nolazainy rahalahy Mahazaka Solofina Antenaina. Ho aiza marina tokoa zany no mety amintsika ny akama Mahazaka mba ahafahana mamarana an'izay prospective zay. De eto zany ny hevitsika amin'ny rahalahy mihitsy no tokony hivoaka na hoe eto tsika zany autorisé am'izay manome ny hevitsika mba ho avy tokoko. Ny zavatra tiako hanampiana an'izay somary miendrika fanontaniana hoe atao fotsiny bilan amin'ny resaka lôjika hoe nakaiza Madagasikara tao anatin'ny fiarahana amin'ny occidentaux zay amin'le fanampiana. Eto aloha de tsoriko satria amin'ny politologue ny tena, manana formation diplomatique ihany koa, tsy fatao zany le manaratsy firenena, manaratsy vahoaka amina firenena. Ny zavatra tiako tenenina ambara eto hoe
Tsy ratsy akory ny firenena Occident tô amin'ny maha-firenena azy. Ny vahoakan'ny Occident amin'ny ankapobeny tsara ny vahoakan'ny Occident, firenenan'ny Occident tsara, mahafinaritra ny tantara, ny éducation misy azy sy ny anona satria eo zao nanomezako ataontsika hoe estime ambony be ny fampianaran'ny rosiana satria ny fampianaran'ny rosiana tsy borné amin'ny hoe mikasika ny Russie fa ampianariny anao daholo ireo firenena rehetrarehetra reo. Zay zao no anisan'ny mampataly ny sambam-pitsikolovana rosiana hoe hitanao hoe manao tambam-be reo ny olona rehetrarehetra, hitanao mijoro ny sambam-pitsikolovana rosiana satria l'éducation ny zareo mihitsy no s'est basé amin'ny hoe fahafantarana an'le pays tsirairay eto ambonin'ny tany. Madagasikara anisan'izany fantatry ny rosiana. Madagasikara misy professeur rosiana membre ny akademia malagasy, zany zao tsy fantatry ny ankamaroan'ny malagasy. Zany zao anisany tiako tenenina ho anay en tant que politologue zany, tsisy ny miafina aminay ny zavatra misy any Occident. Fantatry ny firenena any Occident, firenena maromaro ny fantatry satria anisany natao zany amina système politique na ohatr'izay hoe inona ny zavatra misy ao anatin'ny hoe firenena occidentaux na ankoatran'ny occidentaux. Zay ray zany hoe ny zavatra tiako hiaviana zany raha vao miteny aho hoe miaraka amin'ny rosiana ny Madagasikara, tsy midika mihitsy zany hoe hiteny aho hoe tena ratsy ny frantsay na ratsy ny anglisy na ny amerikana, fa hita hoe inona aran'le zavatra bilan raha nisy olona teraka nanomboka 1960 ny rahantsika tamin'ny occidentaux satria hoe teo zany hoe ny manana fahaleovan-tena Madagasikara dia asaivo mena fitenenana ireny olona ireny nivoatra nandehan-kaizy Madagasikara hatramin'izao. Iny république socialisme iny efa naratsiana no nataony olona. Tena anao hoe malgasisation ohatran'izany sy ny karazany. Teny malagasy nge zao any amin'ny Google tokony hisaotra azy tsika hoe ve ity tenintsika malagasy ity ampiasain'izao tontolo izao, nefa tsika malagasy tsy manana voambolana akory rehefa tena jerenao ny any Google any, Google traduction be da be ny tena malagasy tsy voatika. Nefa ny olona s'intéressé hoe ity teny malagasy ity angeka ataontsika hoe karazana ohatran'ny hoe mono-ethnique zany raha raisina Madagasikara. Satria Madagasikara mifandray daholo ny fitenin'ny olona ataontsika hoe 95% na 85%. Tsisy olona very eto Madagasikara na andeha any atsimo varatra sy ny anona fa mifankahazo le fitenin'ny ankapobeny. Zay ray. Dia ataovy amin'izay le bilan hoe nakaizy Madagasikara zao tsika miteniteny zao. Dia za zany te hametraka fanontaniana hoe amin'ny olona hoe mbola mino ve tsika sy manaiky fa fanavotana avy any Occident ny ahavitra an'ity Madagasikara ity. Zay zany fanontaniana apetraka. Somary mendrika fanontaniana za tsy fanapatra be loatra amin'izay satria fa maro ny zavatra niresahantsika teto tsaran'ny olona no mitsakotsako hoe inona tokoa ny zavatra misy hatraizany fahitany amin'ny Madagasikara dia ny fieritreretany amin'ny Madagasikara hoe mbola andeha ho aiza ity firenentsika ity, ny fiarahamonina malagasy sy ny farim-piainana. Zay zany le izy. Okey ary. Marina tokoa ny teninao hoe tsy voatery manaratsy ny hafa raha metraka tsika malagasy manana an'izay le tia metraka dualité foana ao anatin'ny zavatra anankiray. Zay no nahatonga anahy tany amin'ny voalohany dia efa miteny hoe ametraka zavatra parallèle tsika tsy contradictoire fa mifanjoy le izy any amin'ny farany. Zay ny introduction nataoko voalohany raha tadidinao. Faut respecter tsika zay ary raha nisy ary angamba nilaza zavatra maromaro hoe mahatsara ny zany Rosia zany dia anisan'ny laza teto aho. Inona ny antony?
Satria effectivement raha miditra ao anatin'ny sehatry ny diplomasia ianao a, de ny voalohany indrindra tsy ny fametrahana ny adversité any amin'ny parcours any amin'ny Harvard misy an'zay le hoe PON zay, programme on negotiation, stratégie nampiasaina tany tamin'ny resaka mbola misy moa am'zao fotoana zao ny adiny israeliana sy ny palestiniana, fa io stratégie io zany nampiasaina nahafahana nahatonga ny fampisoniavana karazana accord de paix tam'zany andro zany tany amin'ny David Camp na Camp David tam'zany andro zany. Io de milaza hoe inona ny tombotsoan'ny anankiray, plutôt hoe ianao zany no mametraka concession mba ahazahoan'le olona tombony ao amin'ny zavatra apetraka ao, fa raha tsy zany tsy ho azonao mihitsy ny accord-ny olona io na ny consentement-ny olona io na io firenena io eo ambony table de négociation raha ohatra ianao miziriziry amin'ny hevitra ao. Ary rehefa miakatra table de négociation de mazava ho azy ny définition contextuelle am'zao fotoana zao de hoe inona ny puissance anao, tsara fantatrao zay. Fa ny plusin'izay de zao ny olona miakatra eo ambony table de négociation tsy maintsy patte blanche, satria raha mivoaka fotsiny fitenenana hoe sao de avoakanay le any Singapour na any Hong Kong mety ho sahirana ianao de dikan'izay potika ianao ao anatin'izay zavatra iny. Ny tiako hatongavana de zao, ny ankabeazan'ny firenena rehetra nandroso sy tafavoaka teto ambonin'ny tany dia zay manko no mahatsara ny hoe misy olona zany mieritreritra hoe tsy ilaina ny fahaizana tantara. Tsy afaka miditra am'zany atao hoe parcours-na formation na Sciences Po zany ianao, ao anatin'izany branche diplomatique teneninao io, raha tsy mahita tara reo le cas-ny hoe hainao ny civilisation zao, civilisation zao, révolution zao sy ny karazany, de tsy hanana esprit de synthèse mihitsy ianao raha tsy plutôt éclairé on va dire si l'on peut dire, raha tsy manana an'izay karazana fahafantarana zay. Amiko raha izaho manokana zany fa mila patte blanche arak'le teneniko hoe mpitondra madio, manana ny maha izy azy ary tsy afaka lotoina fotsiny am'zao. Inona no nahatonga ny mouvement non aligné? Satria tsisy n'inona azonao tenenina momba ny Fidel Castro, tsisy n'inona azonao tenenina momba ny Mao Tse-tung, tsisy n'inona azonao tenenina momba ny leader tam'zany andro ni-créer zany non aligné. Fa taty aoriana rehefa andeha hanomana kosa zay tena ni-admiren'ny maro ny couragen'ny Ngia Kadhafi, nefa Ngia Kadhafi manana zavatra tsy mety maromaro hoe hanangana ny Afrika ho États-Unis, zany hoe union monétaire, puissance monétaire anankiray zany. Tany manko nefa nitsaika izy zany ity fametrahana an'ity nouvel ordre mondial ity, i Kadhafi zay zany le hoe niafara tany amin'ny famonoana azy ankoatran'ny resaka hoe problème nisy Sarkozy zay mipoitra am'zao fotoana zao. Mais encore fleurir à côté malala. Ny malagasy zany tokony hijery hoe inona ny zavatra nitranga eran'izao tontolo zao. Raha mijery tsika zany atao hoe Hermésie zany nataon'ny japonais. Raha mijery tsika jereo misy ouvrage maromaro any hoe quelles sont les causes de la révolution chinoise. Dia nidy dahôly ils ont vécu de manière autarcique. Zany hoe nanao jery todika ny tao anatiny izy aloha. Azadiny fa vao tamin'ny raha nisy de nisy any hoe même pas
une trentaine d'années vao niditra tao anatin'ny OMC ny sinoa e. Tokony ho fantatritsika zany. De mety itentsika malagasy mora kivy meloa hoe ka ny sinoa anie zany monsieur Fleury e. Non, tsy maintsy raha te hivoatra Madagasikara de hajanony ny dépendance extérieure. Quelle que soit la forme, que ce soit en soft power ou en hard power ou en resaka intelligence, na économique zany, na diplomatique, na armement, ndaotsika mety amiko raha izaho ny hevitro manokana, ni l'un ni l'autre, on doit se revoir d'abord entre nous-mêmes, quitte à sacrifier une trentaine d'années dans la vie d'une nation, telopolo taona zany tsisy dikany. Fa maninona ny firenena afrikanina tatsimo rehefa niady tao anatin'ny apartheid tao, firy ny firenena afrikanina tonga tany États-Unis fa tsy nahazo salon ovale. Miazakazaka ery ohatran'ny hoe sanatrian'izany andevindevy kelin'ny amerikanina de hoe makamaka sary amin'le filoham-pirenena amerikanina de ohatrany hoe zanaka sary teto, fa maninona le filoham-pirenena sud-afrikanina mahazo salon, mahazo bureau ovale. Asa angamba ny azony mahazaka angamba ny akama mahazaka ny tiako tenenina. Cherchons d'abord notre puissance, notre indépendance culturelle, morale, intellectuelle avant d'aller embrasser et accepter la venue des autres. Zay tsika vao mety ho tafavoaka amiko. Miainga amin'ny fampianarana zay teneninao teo na ny sovietika koa raha ny zany. Mafy anie ny révolution soviétique, ka raha jereo tsara ny tantara fa mino aho fa ianao namarana azy rahalahy ka de omeko anao fitenenana. Mbola ao ve ianao? Mbola ata. Zay moa tsisy madilana ho tetenina fa za koa zany mahita hoe fa voalazantsika amin'ny rahalahy zavatra rehetra tokony ho resahana, anisan'ny hoe anjaran'ny olona zany mitsakitsako e. De inona ny zavatra resahantsika teto ny zava-dehibe zany de hita zolo fa tsy resaka toram-pony tena nataontsika amin'ny ankapobeny fa laza ny tena zavatra misy marina, ny aingetsika tamin'ny contexte historique, resaka théorie, ny resaka fait nisy teto amin'izao tontolo zao mandrakity ny androany hoe inona ny zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ty, inona kosa ny zava-misy mikasika ny iainan'ny Madagasikara amin'ny ankapobeny. Za efa tsy manana zavatra tokony hoe ho resahana intsony ankoatran'izay fa za koa zany mahatsapa hoe anisan'ny mazava ny zavatra resahako teto amin'ny ankapobeny. Mety hoe mitovy ny olona rehetrarehetra, misy hoe mahazo an'le izy, misy tsy mahazo satria tsy mitovy daholo ny fomba fandraisan'ny olona. De amin'ny ankapobeny manatitra ny fisaorana ho an'ny akama Fleury amin'ny tafasidinika teto amin'ny ankapobeny fa na tafavoaka zava-baovao maro tsika ataoko fa liana ny olona amin'ny ankapobeny. De misaotra betsaka indrindra, za moa eto ihany de efa misy ny thème azo arosona amin'ny fanasana ny tenako de vonona foana mandrakariva tsy mandà. De misaotra betsaka tamin'izay fanasana zay. Ya, ho an'ny namana Ratafika tsy tonga longa, misaotra betsaka aloha mazaka iverina aminao avy eo fa misadresser amin'ny followers antsika kosa. Ny namana Ratafika tsy débat le nataonay mirahalahy fa famelabelarana, analyse prospective no nataonay de nanao jeu de rôle zay izy nakany satria za tsy miteny hoe tsy hainy ny pays occidentaux, tsy miteny an'izany fa araky ny hazavainy teo hoe tsy raha manao anisan'ny mahatsara ny système éducatif russiana ozy izy de mianatra amin'ny rehetrarehetra fa tsy hoe focaliser amin'ny ino izy teo hoe amin'ny Russie foana
Fa tsy débat nataonay teo Ivran-Tafika fa analyse prospective. Niafara taminy hoe inona zany no tokony ataontsika. Mety ilay conclusion fa tsy zakany gasy ny andry fefatofotra ny fahantrana. Namana Rabe Arjao Andreny Irina, tiako ianao monsieur documenté zany zay ho any maha-technicien antsika, tiako ianao monsieur documenté amin'izany atao hoe révolution rosianina zany rosianina ray de ny plutôt sinoa fa tena teneniko anao fa raha ohatra ianao mijery ny zavatra nanjo ny japonais ka nidy de manière hermétique au tarsi moa filaza azy ny firenena japonais de hiteny amiko ianao am'izay fotoana zay hoe tsisy dikany fahantrana mahazo ny malagasy io. Tsisy dikany. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe 170 000 morts ary mbola mitohy ny aretina amin'izany jusqu'à hatramin'izao mbola misy olona, mbola misy faritra tratran'ny cancer incurable. Japon zany firenena tratran'ny horohorontany presque 2 fois par mois. Révolution chinoise jereo ihany koa. Zany hoe tsy mbola tonga amin'ny tena atao hoe cas fatal tsika fa ny problème raha mitovy amiko ny akama mahazaka, tsika tsy manana esprit révolutionnaire. Zay ny tena problème atsika. Gâté loatra tsika am'le ino izy teo ressources naturelles men'Andriamanitra atsika de manière gratuite. Zay ny tena hitako. Zay no mahatonga atsika tsy manana esprit sy comportement na révolutionnaire mihitsy. Zay nge mba iamaranana antsika amin'ny rahalahy azy. Za koa mieritreritra hoe ampy zay fanazavantsika zay tena betsaka ny zavatra voalaza atsika afaka atao thème manaraka ohatra ny zavatra afa tsy feno de za moa mbola vonona foana rehefa misy resaka atao manaraka. Iny raha de misaotra anao docteur tsy maintsy apetraka ihany misaotra betsaka Kamaflery. Misaotra ny mpiaino koa misaotra ny mpanaraka fa de tena mahafinaritra ny fanarahanareo satria vao miala eto zao tsika amin'ny rahalahy de efa tonga de efa 1500 ny mpanaraka anio. Mandram-peona rahalahy. Mandram fianakaviana rehetra any ndao ary tompoko. Ndao ary.